Yann Rajoelina ve ho azonao anao excuse publique zany jamais bandy fière pesa de arrogant be izy monsieur milay satria manana an'ireo ino moa zany miaramila an'ireo manana an'ireo miaramila an'ireo zay mihitsy ny tena mampigeste fantatra azy tena mampiseho milay azy ary mitena monsieur milay izy raikotsika vohatra fotsiny amty fahalasana ny ramatoa tompovavy Selina Ratsiraka amin'ny fahafatesany ino moa zany fandevenana na ny fahafatesany tompovavy Selina Ratsiraka tsisy mipointe tany izy mivady na Rajoelina na miala eo Malagasy anao de tsy maintsy misy ana famangina tsy maintsy misy ana fampiononana ho an'ny havana Malagasy zay fa maharaka an'izay na protocole ma filoham-pirenena sy ma première dame de manao an'izany daholo ireo ino moa zany mpitondra rehetrrehetra sy première dame eran'izao tontolo zao raha fa misy filoham-pirenena taloha maty na ny vadiny hita tsara daholo zavatra rehetra zany fa izy mivady reto Yann Rajoelina sy miala de olona tsy ahoana moa zany tsy manana ino moa zany respect amin'izan'izy zany tena olona arrogant be reo ampiseho milay be reo satria manana mibasy izy androany manana an'ireo miaramila an'ireo izy manana zandary reo izy de manana mpinono vody azy de tena arrogant tsy sotra zany reo olona anakiro reo de tsisy tana fampinonana zareo sa tsisy tonga nandevina ny pire am'le resaka de zao rehefa tonga ny football de iny tsy maintsy mipointe foana raha vao misy anake de tsy maintsy mipointe foana izy afaka foana izy tadiditsika moa ny tamin'ny fotoana nandaozany amiral Didier Ratsiraka nisy ny fotoana fanomezam-boninahitra an'izany amiral Didier Ratsiraka zany tamin'ireny fotoana ireny de eo zany miresaka hoe iny zany filoham-pirenena teo aloha fa ny vadany ihany koa tokony hifanindran-dalana tanteraka amin'izay mihitsy ataoko hoe Yann Rajoelina zany no mety tokony ho sarotiny voalohany aloha tamin'ny amiral Didier Ratsiraka ny amin'ny filoham-pirenena ohatranay io ry mialoko raha sanatriny rehefa amin'ny androko de mba mifitiny famaly mba ataon'olo ohatran'izao koa tsika rehefa rahatr'izay ohatra fa amin'ity zany resaka hoe première dame tokony tany Yann Rajoelina tokony ao anatiny ary mandray andraikitra ao anatin'izay fa ny miala Rajoelina zany tao anatin'izay inona no nanaka anazy tsy nanao an'izay niady nanao an'izay ady sisika izay ny amin'ny hoe andeha hanao an'ilay anatrika an'ilay lanonana fandevenana any Selina Ratsiraka ao anatin'izay ny tena mampalahelo moa zany raha zay na azy io lazana azy amin'ity resaka ty izy mirahalahy de ilay hoe asorintsika mihitsy le resaka hoe sata républicaine mijery ny any ampitan-dranomasina ny hoe aza ampitahina amin'ny États-Unis za Madagascar zany aza ampitahina amin'ny France za Madagascar zany ny tenan'ny parrain Auguste teo moa mitena an'izay frantsay zay hoe nasa le resaka le nationalité hoe efa français de tsy miresaka ntsony ve le fihavanana malagasy ao anatin'izay fa de tena efa vazaha mahitsy any fe ao anatin'izay rehetrarehetra zay de nefa ny any ampitan-dranomasina ny frantsay ny tany satsika teo fa manatanteraka manatrika an'izany ny première dame amperinasa miaraka amin'ireo première dame teo aloha zany vadina filoha teo aloha rehefa misy fahoriana toy izany fa ny atsika moa zany tsy toy izay sy toy izay ka ny antony resantsika an'izany de hoe manahoana sy ahoana gaga ve tsika androany raha ohatran'izao lay firenena mametram-panontaniana ve tsika androany raha toy izao lay Madagascar ao anatin'izany hoe zavatra ataoko hoe tena minimum zany le izy mirahalahy raha ohatra ka amin'ny première dame maty de manatrika mandevina mamevonahitra an'izany ny première dame sanatrian'izany hitatsika zao reny nisy fotoana nisy mpanao gazety nydao ny fahafatesana mpanao gazety maro no mamevonahitra an'izany misy mpanakanto reny ndao ny fahafatesana mpanakanto maro
no manome voninahitra an'izany. Ny tisala amin'izay na ny aty amin'ny resaka fanatanjahantena, amin'ny resaka fampianarana misy fampianatra ndao sy ny fahafatesana, dia tsy hoe lasa zay tsisy mpampianatra tonga fa nandefa solotena fotsiny daholo ny mpampianatra da ao anatin'izay rehetrarehetra izay. Fa maika ary moa fa première dame dia tsy nalala nanao an'izay rehetra izay, ka lay fihavanana malagasy, lay fomba mampanao malagasy mihitsy zany amin'izao fotoana izao no tsy omen'ny ireo nampindramina ny fahefanana izay tsy apetraka zareo amin'izay toerana maizy azy zay. Dia ho gaga ve tsika raha mivala rafim-piarahamonina ankehitriny, mivavy sa vahaina ihany koa fanontaniana mipetraka zany eo anatrehan'izao toe-java-misy zao ny amin'ny hoe zany malagasy zany. Misy moa ilay fomba fiteny amin'ilay miara-mifaly, amin'izay manam-pifaliana miara ory amin'izay ory ao anatin'izay. Fa ilay fihavanana malagasy zany aiza ho aiza sa hoe efa 2024 sy 2025 tsika amin'izao fotoana izao, dia hoe efa lasa ny bon dia lasa dia any zany dia lasa, satria eo mantsy ny voizana rizimizany ka efa nandefa soloteny, fa ilay solotena resantsika teo ny amin'ny hoe rehefa inona ny tokony manao mandefa an'izany hoe soloteny zany rehefa tena tsy afaka sy tsy azo anoharana. Ary inoko fa raha faratapony zany première dame sy ny filoham-pirenena zany tsy tokony hisy asakana azy amin'ny toe-javatra toy itony. Ary le izy Rajoelina sy fenoasana tsy hoe tampotampoka dia alevina rehefa vengala izy ka lasa nikorotana le programme, fa efa mipetraka ny fandaharam-potoanany amin'ny hoe eto Antananarivo dia atao an'izao dia mandeha fiaramanidina dia ny zoma no asitrika ao anatin'izay mbola endrasana ny tomasina, ny fantatra tsara mihitsy ny fandaharam-potoana rehetra ahafahana mandrindra sy mandamina ny fotoana ny amin'ny hoe raha tena misy fotoana hafa sy andraikitra hafa afaka rindra zany filoham-pirenena ave moa tsy hay an'izany olona manam-pahaizana be zany filoham-pirenena zany ke ry Rajoelina ary mahay mandamina ny fotoana, ny olona saina ary mba mahay mandamindamina ny fotoanany ihany ko filoham-pirenena ave miaraka amina mpanolontsaina servo firamberivo sy ny amanjato ny ao andapa sy ny trany ampitan-dranomasina rehetra. Dia zany ve dia tsy ho vitany moa fa lay eritreritra mihitsy ny tsy tao misy miteny hoe ka ny fitondram-panjakana efa niantoka ny fiaramanidina nitondrana azy anakany tomasina, dia eo tsika ny amin'ny ka raha tsy niantoka ihany koa ary ve tsy voamaika tena hoe sa hoe ao anatin'izay hoe rehefa niantoka fiaramanidina zany dia vita zay ihany koa fanontaniana apetraka-tsika eo anatrehan'izay ny amin'iko zay rehefa niantoka fiaramanidina ko ilay fitondram-panjakana ilay resaka niantoka ilay fiaramanidina, fa ilay mialy Rajoelina ma-première dame azy, ilay ihany Rajoelina mafiloham-pirenena azy ahoana eo anatrehan'izay. Afa sa isy ity indray rehefa avy sy ndrafakapitra avy amin'ny mialy Rajoelina mihitsy iny ropilany iny hoe tia nitondrana anazy, tia zany miantoka ny ropilany ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Fa na eo ary zany rehetra zany dia inona ilay nanakana anao tsy nandeha tao anatin'izay, sa hoe matahotra nga tsy mety raha be loatra ny adidy raisina ao anatina fahoriana Rajoelina, asa fanontaniana no apetraka-tsika eo anatrehan'izay rehetra izay. Sanatrian'izany zany misy ny fahoriana dia na olona akaiky anao ary zany dia hoy ianao hoe za miantoka ny corbiara za tsy hoany etoako fotsiny corbiara fa za tsy hoany, fa miantoka corbiara dia rehefa miteny ny fiarahamonina sy ny fianakaviana sy ny anina ary fa naninona ny tsy nandeha dia haka izy efa niantoka corbiarako. Zay aloha fa omentsika sehatra ny mpiaino fa efa maromaro ihany koa no te hitondra ny fanenkeviny eo anatrehan'izay hoe aiza ho aiza ty fihavanana malagasy ty amin'izao fotoana raha izao no nataondreo nampindramina ny fahefana an'izany resaka hoe fihavanana zany sata republikana zany fahoriana ny resaka eto dia naninona ny tsy niaraka ny ombom-po tao anatin'izay rehetra izay ny 038 14 882 24 sy ny 032 12 888 19 moa no ahafahantsika manao hevitra ato anatin'ny fandarana dia ahoana ny fandehana amin'ity maraina ity. Efa omena sehatra anareo mpiaino tompoko lasa tompoko avy ary entanina hatrany amin'ny hoe miala ny onjam-peo ary ao anaty finday no miaino vonoa ny onjam-peo na atovy moramora dia ao anaty finday no miaino. Ny fanenkevitra dia atao ampahamendrehana tanteraka ary
ao anatin'ny fotony no hitontsika maneho an'izay hevitra izay amin'ny ity maraina ity ary tokony mazatra moa dia ambara ihany koa ny amin'io iza ilay miantso dia avy aiza isin'ny fifankalalana atao anatin'ity fandarana iarahantsika ity fititinina ao anatin'ny 2 minitra ny faneho-kevitra ary rehefa mba tafiditra indreo mandeha dia aloha hoan'ny hafa indray fa ilay 2 minitra anananao tena sainy tsara mihitsy dia fehezo tsara mihitsy inona no tiako tokony ho ambarako satria ny fandarantsika dia manerana ny nosy hatrany ampita ny ranomasina any dia rehefa mba tafiditra indreo mandeha dia amin'ny hafa indray ny sehatra maromaro sy betsaka tsinona ny ty hitondra ny heviny ao anatin'ity fandarana ity manao ny izy ao fenaslasandaratovonareo efa misy antso vonina sa mbola tsy misy vonina ao anatin'izay rehetra izay ny eo ampiandrasana an'izay zany dia toizantsika ihany aloha ny mahakasika an'izay resaka izay asa ry izy mirahalahy akory sy akory ny fahitanareo an'ity tsy fahatongavan'ny première dame manandevina ny première dame mateo aloha ity tao anatin'izay fa zay aloha ny aza teo amin'izay 30 minitra miady varotra kely zay nitondrako an'izay fanazavana fa makafakana makasika an'izay zavatra roa no azo risahana raha miresaka an'izany atao hoe fanafenana ny vata mangatsika any première dame Céline Ratsiraka raisina amina hoe sata républicaine fa ny faharoa ihany koa dia raisina amin'ny atao hoe toetsaina mahamalagasy sotoavina zavatra anankiroa toerana samihafa fa toerana mifameno ary tokony ifameno izay rafitra anankiroa izay andeha ho raisitsika ny any amin'ny hoe sata républicaine azy raha nytanisaitsika teo betsaka ny raha nyresaka ohatra reo filohampanjakana maro samihafa ao ohatra hoe ny tena niata tamin'ny tena ny vantana amin'ny fahafatesana tahaka ny papa fa eo ihany koa nisy ihany koa ilay atao hoe vadin'ny filoham-pirenena vahiny dia tonga tany ny filoham-pirenena mivady fa eto toerana ihany koa anefa ny zavatra misy aloha na tamin'ireny fahorin'ireny arane tamin'ireny famozana zanak'ireny ane teny Ambomalazy fa tsy gagitsika fa tsy nisy fisaonam-pirenena ane tao anatin'ireny fotoan'ireny tsy nahitana fisaonam-pirenena na dia ranomaso Rajoelina ary nilatsaka tamin'ny fitondram-panjakana nandritra na teo ambotra ny nofo mangatsika moa zany dia solotena ny nalefa dia samy miteny ohatran'ireny atao hoe raha-pirenena mahazatra andry zareo ireny hoe tonga eto izahay fanapahan-kevitra avy any amin'ny filoham-pirenena mitondra ny fampinonana avy amin'ny filoham-pirenena mivady sy ny zao fa hatrany anga dia ilana solombavam-bahoaka hatrany ve dia tokony hoe ilana olona ijoro dia ndao hoe tsika mankaty amin'ny atao hoe rafitra aty amin'ny resaka hoe sotoavina malagasy ny resaka raha ny piray vody rindrina aminao fotsiny efa misy antso tafiditra moa ndao ampandrosotsika avy hatrany miarabanao mahenonao tsara iza le miantso dia avy aiza ao ianao ao ve ianao efa afaka miteny avy hatrany ianao efa ao ve Salama tompoko. Miaraba tompoko, iza le miantso dia avy aiza Zety mazengatra amile resaka mapaty teo zety fomba le resaka lava ty ny faty no tene ahitana le fihavanana faty farafa olona tsy nandeha amin'ny faty fa hoe nanolotra zavatra fotsiny tsy mpihavana izy tsy mpihavana zany ianao mila lovazatery anao manatrika tana tsisy vola fa anao mila manatrika hitan'olona io izy ao amin'ny faty io zava-dehibe mihitsy zay fa tsy hoe nanolotra vola ohatran' zay taty tamin'ny nisan'izany zavatra zany nanolotra vola fotsiny dia tsisy nandeha vola tsisy dia fa vola anazy naka olona izy nandeha dia fa ifona nandeha vola miteny ara tonga sany izy midrano ka mbola mangabo ianareo ao amin'ny politika masalinarivo mapetapeta fitondrana ao fa zay tsy mandray karamatra sa CSD nanomboka 2003 2025 efa misy distributorana kontrata le commune Madagascar paye mandraky ty tsy azonay vola io any di tsy fisarana efa any piasan'ny olona zafady kondalo commune Madagascar paye apetapeta fitondrana premise efa nandalo
Tegana maro jiaby zany ata Mazenga Antananarivo da tsy mivalatra am'izay tompoko. Soatrareo. Mankasitraka anao. Leo ampandrotsika ihany antso izay efa vomboninao. Rea miresaka an'izany isika miaraba tompoko. Miaraba ny fandarana dia ahoana fandehany avy aty amin'ny commune Lasora ihany. Mikasika amin'ny tsy fandehana mandevina moa le lohevitra nataona rehetra dia fatin'olona mikararana raha moa dia après la mort zareo. Izany kolotsaina gasy zany satria dia efa vazara teo. Ny kolotsaina gasy dia alao verivery kalakala-bola sy izay verikalakala-pihavanana. 9e dia efa nahay an'izany T3 kanefa mahamoatra an'izany. Sema ny hevitra kely nandre tamin'ny radio Ravavy manasa nampikafakana toana reo izao affaire boinina dia gardien no miady. Tena fotsiny ny olona zany idina nany amponja fara tena mahalasa tsaina nalenga tokony amin'ny eritseritra daladala hoe misy ny fanambarana hoe araky ny ankety ny rahana ny asa tamin'ny FBI tsy aitsino ny marina eto amin'ity fireneny ity fa saromana rano mamono hafa amin'ny sisterna fisterna lava zao ty fitondrany ity. Ny affaire sambo tsy fantatra fotsiny dia nalehany ohatrany tomanjinjino. Mbola maro ny tiana ny efitra fa zao ry séance dia tsy mikasa irotaka hofidina. Dia tsara fiomanana tsy tapin-drozan'ny cyclone nampangalabatsy sy ny rivo mahery amin'ny fividianam-bola. Maro ny mahay informatika sasany amin'ireo aoko vonona tsara. Eny amin'ny feo rehetra manodidina eny dia misy iza no asola azy nefa. Dia tsy kabatsy-valiana moa mametraka fanontaniana zany iza moa ny asolo an'ity mpangalatra sy mampanaja vahoaka amin'ny lafiny maro ity. Dia izay ny any tanana hoe mivonona tsara fa izay tsara fiomanana tsy tapin-doza. Maro ny fanimikevitra tiany tenenina fa dia mikasika ny feno asina le resaka ambomalaza. Iza mipiara dia iza miafaka miriary. Nefa nitenen'ny procureur fa izy fitsarana pa dia masy dia mody natao moa zany reo ny fividianana vola mody mampina satria fa dia maro fanimikevitra tiana tenenina fa misaotra linda tompoko. Mankasitraka anao. Raha miresaka an'izany isika miaraba tompoko. Raha miresaka an'izany eny isika hoe sotoaviny malagasy. Asa ianareo fa rehefa misy eny trange resaka hoe famozanaina miaraba tompoko. Dia miaraba manareo ao koa. Ny zany tiako tenenina hoe efa tsy esan'ny saina mihitsy eny satria inona ny antony reny olona maty ny Kongo. Tsisy fotoana pirenena na dia iray andro. Ny asan'ny jola manerana ny nosy amozana ny olona tsisy fandraisana andraikitra. Zany izy zany eo zany dia tonga amin'ilay fitenenana hoe tsy tiany tao. Nefa iny ary vadina première dame tokony mba hiatsika izy. Na dia hoe fietsaram-bela tsisy amin'ilay fitondrana. Ny amiko zany dia efa tsisy rarana antsika malagasy to satria izy efa mivadika vadady apetrany zany nefa tsy voatery hoe vola foana akory hoe anao ndeha hiatrika fahoriana akory dia hoe vola ndeha hoentinao any tsy voatery vola fa ny vatantenanao miatrika eo miaraka fianakaviana dia efa mba manamaivana ny alahelon'ilay fianakaviana hoe na tsy mitondra na dia ary zato ary izy mba efa teo vatantena mizisika voalohany hatramin'ny farany miatrika taminay dia efa afaka mampitony ny alahelon'ny tompony havana amin'izay. Fa enjareo maka dia alefa vola atao amena ordre national atao an'izao entina ry fa ngale fafatonga vita vola tsy vita ny vola zany fa fihavanana dia fihavanana tena tena hoe na tsisy vola ianao fa rehefa vatantenanao miatrika ny vata ry dia efa mba manamaivana ny alahelon'ny tompokavana io. Fa ny anjareo maka ohatra vao vidy vola daholo ny rehetrarehetra ka izay ngamba mahatonga ny rehetra ny asa saina amin'ilay hoe vadina filoham-pirenena teo aloha ohatra. Izay ny afa mankasitraka izy. Mankasitraka anao koa ny amin'izay fanehoan-kevitra ao izay ampandrosotsika ihany izay antso
efa vomboninao ndresaka n'izay sika hoe sotoavina malagasy ny zava-misy anivon'ny fiarahamonina misy atsika na eo amin'ny firay vodirindrina amintsika raha misy an'izay dona pahorin'izay ny rafitry ny fokotany dia mametraka fa hoe raha misy voina miatra dia ny mpiray vodirindrina raha manana atao hoe fankalazana tsingeritaona ianao mety hoe hitabataba fifaliana ao anatin'ny alina dia ampandeferiny ireny nivon'ny fokotany asa alohany amin'izao hoe mbola mandaitra ve zay mbola miatra ve zay fa ny zavatra misy eto dia manolonana toe-javatra rehetra misy eto nivon'ny firenena ny fiainana tantely amam-bahona fa ity fanjakany ity raha ny sitrapony soa ihany fa tsy Andriamanitra ianareo mpitondra fanjakana fa raha nareo n'Andriamanitra zany dia tena hoe ny fiainana zany tsy misy alahelo tsy mandalo mangidy nefa zadonona fa tsy fiainana ny fiainana raha tsy misy ny fifangaron'ny alahelo sy ny hafaliana ny ranomaso sy ny tsento fa ny fahaizana miaina ihany koa dia ny fahaizana miatrika an'izay hafaliana izay sy ny fahaizana miatrika ilay alahelo na fahorena raha mandalo toe-javatra sarotra raha miresaka angesika hoe seliny ratsiraka tsy atao hoe tompoko vavy raha izay ny azo ilazana azy satria nahoana heverina fa ray aman-dreny olona tsy azo heverina fa hoe ho faty ao anatin'ny heritreritra sy ny zava-misy raha ny tantara napetraka sy ny zava-kanto ny zava-tsy ho vita satria dia anisan'ny tena napetraka horeny naharitra teo amin'izay atao hoe première dame satria ny filoha izay efa nateriny nantotra teriny olona saina teo hoe filoha amiral dideratsiraka anisan'ny tondra ela teto Madagasikara dia raha olona tahaka ireny raha ny tokony ho izy anie dia natao fisaonam-pirenena satria tapitra teo amin'ny selindratsiraka zany ilay atao hoe vampitoana ara-politika tranainy tapitra teo aminy nahoana ny tsy isaona nahoana ny tsy andivona fa inona loatra zany le tena hoe vato misakana lehibe ka tsy afahana nandeha nandevona inona fotoana ve sa tsy tetotoerana ve zay ihany angamy mety hoe hosakana hoe tsy tetotoerana ka tsy afaka nanatrika iny ara mbola afaka nandefa olona ianao fa ianao tetotoerana mazava ho azy toe-javatra salama zany dia anisan'ny fitaratra ratsy dia aza gaga raha ny vahoaka malagasy aorianao ny tsy fandevo maty satria izay le teny malagasy ofisialy mazava tsy mioloka hoe tsy mifandevo maty mafy zany ary marary zany fa matoa izay teny zay hoe tsy mifandevo maty no mivoaka eo ambavany maro teny dikan'izay efa nisy tsy fifankazahoana tao ary le tsy fifankazahoana tsy hoe tsy fifankazahoana maraina fa miravina ny atoandro na miravina ny hariva fa tena hoe tsy mifandray sahala amin'ny atao hoe sakay sy maso izay le atao hoe tsy mifandevo maty ka eto anefa fiaonana farany fa tsy nisy fanatrehana inona le olana inona ny tena hoe vato misakana lehibe tsy afahana naneo an'izay atao hoe mety nisy ny olana tany ambadimbadika tany fitentsika malagasy ny hoe malagasy tsy miady amapaty fa misy ihany koa no atao hoe tsy miady fa kibay akelika ihany dia izy amin'ireo zany le fitondrana amin'izao fotoana izao anjaranao mpiaino no mitsara azy le mpitondra amin'izao na ny fanjakana amin'izao dia lay atao hoe tsy miady amapaty izay tena malagasy ve sa lay hoe tsy miady kibay akelika ihany anareo no mitsara io tsy asiantsika resaka hoe ka izao tokoa anie ianareo anie mpanohatra fa izay le hoe rehefa ao anaty fisarahana manaina dia iray ny rehetra adinoana daholo na ny loko politika na toy inona lokonao na toy inona firehakevitra na toy inona fizotranao na tony ahoana fifandraisana nisy teo aminao tapitra treo amin'io fisarahana manaina io
ny zavatra rehetrarehetra. Tapitra hatreo ny zavatra rehetrarehetra. Raha ohatra zany ianao manan'olana amiko, ka raha ho avy ny fotoana tsy maintsy ho avy zany ny tanora vato mandondona, ny antitra azo amorotevana, ny aina tsy ny fametra. Rehefa tonga ny fotoana hodinany amin'ny malaimody, tsy afaka nitana alahelo anao, satria io lay fetra farany, io lay tsipika farany tsy azonao hidivirana intsony. Fa tapitra treo ny alahelo rehetra, tapitra treo ny disadisa rehetra maivana teo. Zay le hoe mifankatiava de mbola velona, mifankatiava de mbola velona. Izay ne mahatonga anay no miteny aminareo hoe nanolo-kevitra ho anareo, satria izay manoro hevitra de manome aina ihany koa. Izay manoro hevitra marina de manome aina. Izay nge mahatonga anay miezaka hatrany hoe ity zavatra ity ane tokony ho atao ity zavatra ataony. Fa nareo ne mandray fahavalo ny olona miteny aminareo mpanohatra reo ary fefenareo fa mpanohatra de hoe fahavalonareo anareo zay. Ho an'ny olona anankiray ny teniny tsy mety ataonareo, ny tsy fahombiazana mety misy eo aminareo, de neverinareo fa hoe fahavalo. Fahavalo. Atraiza ny fotoana farany itenenanareo an'izay fahavalo. De hoentinareo makaiza izay teny zay hoe fahavalo. Fa treo amin'ny fisarahana manaina ny farany. Atreo ny farany. Aza mieritreritra ianao hoe rehefa tonga any amin'ny varotsy mifotoka na mbola iray fandriana vato ara de mbola hotsipahako ianao, na mbola ahiliko ary amin'ny farafarafarany ambany ery ianao. Tsy misy an'izany intsony any. Zay le atao hoe moabolan-drazana hoe ivelona ray trano maty ray fasana. Fa neto miavy tena tsy ho tratry ny alika, manava tena tsy ho maina. De mbola lena ianao de afaka misaina ianao hoe ty Zatia ane mbola ho maina tanteraka ka nahoana ny maina efa tsy misaina intsony ny am'izay mety isy ety ambany masoandro. Fa ianao mbola atao hoe nofilena no mahatsapa an'izany hoe inona re zany tsy nety. Tsy olo io ny andrasanao andiny tena, fa ianao velona no mandiny tena hoe inona lay fifandraisana, inona ny didy tsy vitanao, inona ny didy tsy vitanao tao anatin'izany zavatra rehetrarehetra zany. De ny mampalahelo anefa ao anatin'izany rehetrarehetra zany, iza no ny tanany laharana voalohany amin'ny fanitsakitsahana le sotoavina malagasy. Raha hoe olona tsy voafidim-bahoaka tery ambany tery, na atao hoe olona praitapo no tsy mifanara-tsaina na nitsakitsaka ny sotoavina, mbola hafa zay mbola hafa zany fa filoham-pirenena sy vadina filoham-pirenena ny resaka eto. Olona manany maha-izy azy na ampindramina fahefana ny resaka eto no nanitsakitsaka ny sotoavina. Aiza ny tany misy anareo eto Madagasikara? Inona ny firenenareo? Firenena malagasy. Inona ny vahoaka hoentinareo? Vahoaka malagasy. Inona ny sotoavina misy aminareo? Sotoavina malagasy. Inona le sotoavina malagasy? Firaisankina, fihavanana, fifankatiavana. Isan'ny sotoavina malagasy ireo tany saina amintsika ireo. De ndao tsaraitsika arak'izay ara. Ndao tsaraina arak'izay ara. Ilay mpitondra fanjakana sy ny manodidina azy rehefa misy trangan-javatra toy ireny. Ndao ampidiritsika ao ny trangana Ambomalaza, ndeo ampidiritsika ao ihany koa ny resaka fandraisana ny zanakitsika ao anatin'ny atao hoe fanabeazana, fanatanjahantena sy ny atao ihany koa hoe fifampitsombinana eny anivon'ny fokotany eny. De manome notany tsirairay avy
ko zao ve zany ny filoham-pirenena malagasy mananavaka ny vahoaka malagasy ankolaka, zao ve ny filoham-pirenena malagasy sy ny mpiara-dalana aminy sy ny manodidina azy fa miady amapaty kanefa mitombo tena ho malagasy filoham-pirenena malagasy. Disy firenenareo katroka ny amin'ny raika ambin'ny folo ora ndao aloha tsika naraka faingo aorianan'izay tsika mbola hito eo anatin'ny famankafakana.